Info, news, vaovao. Info, news, vaovao. Info, news, vaovao. Miarabaka falinantsika mpiaino sy mpanaraka ny radiomada.com sy tvmada.com. Mpianatra ny mifanao teknisianina amin'ny fanatanjahantena miisa 100 no nahavitany fianarana ka nivoaka tamin'ny fomba ofisialy androany teny amin'ny akademi-pirenena momba ny fanatanjahantena. Afaka manatsara sy mampitombo ny avy teknikan'ireo atleta malagasy izy ireo, hoy ny fanazavan'ny tale jeneralin'ny Académie nationale du sport Nelson Patrice izay arahantsika manaraka izao. Tapitra zany ny fotoana ny falandreo fiofanao technicien supérieur du sport sasany technicien du sport dia tanterana loazy nandalo fotoatsatra tokoa ny académie-pirenena sport rehefa no fiteran'Andriamanitra sy ny fiaraha-miasa akaiky ireo mpianatra dia tratran'ny tanjona ary soron'Andriamanitra lehibe zany. Tafiditra anatin'ilay fanatsarana ny fifanana eto amin'ny akadémie-pirenena moa zany zao tsika niarinendian'ray vokre zany misy ny fanandray an'ilay fiovany fanatsarana fifanana eto amin'ny akadémie-pirenena. Dia amin'ny asanay manaraka zany zao dia misy ireo fanatsarana ndraikefa ny mpampianatra ary hitavana ny poste budgétaire ho an'ireo vokre zany dia raha tsy takon'Andriamanitra dia any faraparan'ny taona zany misy indray ny fanadinana fifaninanana raisana amin'ny endriny vaovao mihitsy ny fifanana eto amin'ny académie nationale du sport izay mitoy ny taranda efa nafafanana anaty fianaratsika rehetra. Misy option anankiroa zany nataon'izy ireo dia ny administration sy ny coaching. Ny administration zany dia natevondarana ny administration amin'ny resaka sport. Ny coaching zany dia araka maha-coaching an'izay dia tonga dia mihotsaka hatrehitra any amin'ny fédération any lafin'ny fanatsarana ny fanatanjahantena mihitsy. Ankoatr'izay koa moa zany dia efa natomboka teto amin'ny académie-pirenena ity ny resaka hoe sport étude. Dia tsara fa mitondra vokatra be dia be ary mitombo zany zao amin'ny fidirana manaraka izao. Vakansa moa ny andro dia nalefanay koa zany mba hiala sasatra kely ianao dia aveo averina mitoy ny asa ary mpampianatra eo zany dia nisany manana ndraiky tamin'ny miaraka amin'ny fédération na malagasy isantsokadiny azy ny fandraisana sy fanatsarana lafin'ny teknika zanatsika ny sport étude ireo. Dia TS1 sy TS2 dia misy nianatra telo taona ny TSS1 sy TSS2. Le TS technicien de sport, le TSS technicien supérieur de sport. Dia ny sasany nanao monographie zany ny TS1 TS2 ny nanao mémoire na fiaroana zany ny technicien supérieur de sport ny vresy kabary zato fa miainga hatrany amin'ny BPC zany ka hatrany amin'ny licence ny technicien supérieur de sport niveau 2 zany ireo zay manana licence ary farofatatsia koa zany hoe tandro filaminana koa ny officier supérieur amin'ny kirakira sport zany dia misy fanatony tsara dia navita fianarana adalana tsara zany zay satria ny technicien afaka manitsy sy manatsara ny avenentan'ny atletika ny fambiazana ary izay zany tena resy lahatra fa manomboka dia reny fanjakana akaiky ny fanatsarana dia izy-toerana ity dia isy fiovany lazako teo hoe ny code de sport zany dia efa nahazo antsika vokatra tamin'ny taninareka tamin'ny gavarona ary zao zany zao dia bebe amin'ny ireo zanatsika ireo ny miomana sady amin'ireo fiona ny resaky le satsokady misy miomana mihitsy ho coach ary zay le hoe misy aza nge ireo mpanazatra verina makato amin'ny ainisa manamafy ny fahaizany dia reto andihan'ny mivoaka reto zany dia anisan'ny ijery zay fahavagnazy
zany hoe lafy ny fahaizana ara-teknika tsy ampy fa tsy maintsy mijery ny lafy ny ara-teorika sy ny momba ny physiolojia sy ny psychologie du sport dia fantatsika tsara fa ny any velany any dia manokana toerana mihitsy ho an'ny atao hoe psychologie du sport hita ato amin'ny akademie firenena zany ny fanofanana azy zany ka reo zanakitsika zay naka ny option coaching reo zany dia mety zay fa jeran'io fahabangana io ary ameno any tsy ampy eo natsian'izay zavatra misy raha misy moa reo entraîneur zay manatona ny akademie nationale de sport dia misy manatevina ny fahaizana sy ny fahafanana